fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Dia fifaliana indray no iarahana aminao mpiaino sy mpanaraka ny radio Vaovao Mahasoa, indrindra ity fandaharantsika iray vatsy iray aina ity. Dia manonona indray ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantranonao sy ho aminao ihany koa. Dia faly miarabanao tafaraka indray isika ao anatin'ity fandaharana izay fanarakao isaky ny zoma tahaka izao zany. Ivavaka isika alohan'ny iarahantsika mijery indray loha hevitra izay mahakasika indray ny amin'ny fifandraisana ny ray aman-dreny sy ny zanaka hatrany izany. Ivavaka isika metraka eo amin'ny tompo ny fotoanantsika sy angatahantsika ny fanahiny mba hitarika antsika elo lalana antsika ary indrindra ameno antsika mba izantsika manavaka indray izay rehetra avy amin'ny tompo sy tahiry izay tiany ampianarintsika. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra, fifaliana ho anay indray ny miantso anao amin'izao alohan'ny hanomboanay, andrenesanay izay rehetra afatra tianao indray mba hanatsara anay ny fiainanay. Misaotra Andriamanitra fa raha ny fandaminanao sy ny fandaharanao dia tsy takatry ny sainay izany. Ianao ny tompon'ity fotoana ity ary dia mametraka izany eo aminao zahay. Dia feno ny fanahinao masina ry zahay, aizanay mandray izay rehetra afatra indray, satria dia tianao mba ho tsara fifandraisana amin'ny zanaka izahay. Tianao mba hay ampita amin'ny zanaka izay rehetra afatra avy aminao ao anatin'ny fahatoniana izahay. Dia ianao ary no angatahanay tompo elo lalana sahady amin'izany fanahinao zany. Na ho ampanomponao izay izara na ho an'ny vahoakanao izay miaino, dia samy ho fenono ny fanahinao ka ayanavaka izay rehetra avy aminao, izay tiana ho tenena amin'ny tsirairay avy indray amin'ity anio ity. Dia ho voninahitra ao izay rehetra ifampisaranay, izay rehetra horenay amin'ity anio ity. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iray fatianay, na foy ny ainy tombony azy fijaliana ho avitra amin'ny fahotanay. Na ho zaonay manonona sy mangataka izany. Misaotra Tompo. Amen. Andehantsika hiaino hira iray sahady, etintsika hanehoana tokoa fa tsara Andriamanitra. Sambarava, Ramfenana Lato, Miamafia Chandra, Tema Pitumani, Jamut Kutna Vakiluriza, Nurumelu Natsimati, Tunilala Naumba, Mikaka Nati ICP, Tumikijukatove, Ivana Tenambia, Jivaga Kante, Elanian Farina Mitani, Sarewa Savitanta, Nizaita Haranga. Sucha manarakiza itini Adinga cheula rapitantana Matupatupanya lugani zai mali Katsima itsa ivarana Suya niya umma na nanabi
mitsafa verinaura sendrakamani samiafalikorayo famamidoloce ilalatinejina lumena mvatufe isuruku amakivakiku safenansa ambara batunga pani amina misambarava ramfenana arto miamafiatrandraindray de mampitomany ndramiotikodona vakiloriza miolomelona tsy matsiny tsonilalana omba miakaka natiasemby tomikitsokatove ifanatenamia ivadakanserialany ato farina mitany sarewasavitamta izaijaharana misotra manarakiza itsiny atimmetreuna rapitatana atomatopany aindranyzay mali ka tsy mahity zay faharana soyany aomba mananaony talikanyty tsy fona mitsafa verenaura sendrakamani samiafalikorayo famamidoloce ilalatinejina lumena mvatufe isuruku amakivakiku safenansa ambara batunga kwani amina samiafalikorayo famamidoloce ilalatinejina lumena mvatufe isuruku amakivakiku safenansa ambara batunga kwani amina eo amin'ny fiainantsika tokoa isan'andro san'andro de misy zavatra mandreraka misy zavatra mamizana ny saina mampanahy ary ireny de rehefa mamakivaky n'izany sika de matsiaro hoe hafa ihany tokoa ny miaraka amin'Andriamanitra ary ny aiselikafo niaraka tamintsika tamin'izay hira zay hoe mamiko loatra na ahafahantsika nanaraka hoe mamiko ny lalaty ny endrinao na de misy zavatra samy hafa atao manahirana azy de hafa ihany ny miaraka amin'ny tompo ary rehefa lalana soritan'Andriamanitra isoratsika de tsara sy mahasoa zay nandeha atao mandreraka sy mamizana azy de soa ihany tokoa tsika fa manana an' Jesosy Kristy ilay vato fehizoro nanorona ny finoantsika ary dia sofa teo tokoa Jesosy Kristy ijeritsika raha mitian'io ty hoe ahoana no isorohana ny fahatapaha-pifandraisana amin'ny zanaka ahoana no isorohana ny fahatapaha-pifandraisana amin'ny zanaka satria izany fahatapaha-pifandraisana amin'ny zanaka zany de mahatonga zavatra manahirana atsika satria lasa sahirantsika na de ny miresaka amin'ny zanakitsika ary andeo jerevatsika ary hoe inona moa zany fahatapaha-pifandraisana tiana ho resahany zany satria lohahevitsika de hoe ahoana no isorohana ny fahatapaha-pifandraisana amin'ny zanaka inona rany zany hoe fahatapaha-pifandraisana tiana ho resahany zany rehefa ny zanakitsika no tao tsy miraharaha antsika raha iman-dreny intsony fa tao mamalivaly sy mamingavinga tao tsy te ifampiresaka intsony fa tao
mahasositra azy ny miresaka amintsika. Raha vao mitenyntsika de to fahasorenana no azony avy amin'izany, ary te amaly sy te hanohitra hatrany izy, satria lasa mitady fifandraisana mahafapo any ivelany izy any amin'ny namany any. Mahazo tsirony kokoa izy satria any izy mahatsiaro ho misy filaminana, mahatsiaro ho mifankahazo olana, mahatsiaro ho feno filana, zany hoe ilay filana zay tediaviny, na hoe ny mba ho azo tsika ny olany, na hoe mahita izay olona afaka mitovy tadindokanga aminy de any ivelany izy no manjary to mahazo tsirony kokoa ka mandositra ny ao atokantrano. Ka le fahatapaham-pifandraisana tiana ambara zany de hoe rehefa ny zanakitsika no leo monina ao atokantrano ao, vao miresaka amintsika de mahasositra azy, to maharikoriko azy, ary raha vao miresaka tsika na amin'ny teny de to lasa fanakianana sy tsy farahina no asetriny atsika. De zay ny tiana ambara hoe tapaka fifandraisana amin'ny zanaka isika izay, tapaka fifandraisana. Ka nijerevantsika zany de hoe ahoana no isorohana zay fahatapaha-pifandraisana amin'ny zanaka izay. Fa ny vokatra zay mantsy de zao, rehefa tapaka ny fifandraisana de zavatra mitranga de zao hoe lasa tsy mahazo ilay teny fikasan'Andriamanitra intsony ny zanakitsika. Jerevantsika ny Efesiana 4:9, Efesiana 4:9 andininy 7, zany hoe ny vokatra zay hoe fankatoavana ray aman-dreny zay zany de izao jerevantsika hoe vakina minaran'ny tompo zay hoe Efesiana 4:9 andininy 7, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany, mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Zany hoe ny soa ahitany zanakitsika soa zany ny fankatoavana andray aman-dreny. Ho vakitsika ny andininy 1 sy ny 2 amin'izay teny zay, vakitsika mianaran'ny tompo anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo fa mariny zany, manaja ny ray sy ny reninareo fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Zany hoe ny fankatoavany ray aman-drenin'ny zanaka, ny faneken'ny ray aman-drenin'ny zanaka dia azahoany teny fikasana. Zany hoe manjary lasa mahasoa izy rehefa mankatoa sy manaiky ny ray aman-dreny. Ka rehefa tapaka ny fifandraisana de manjary lasa tsy miraharaha ray aman-dreny intsony ny zanaka, lasa mamingavinga sy mamalivaly. De zany hoe rehefa tsy mankatoa izy zany, rehefa mamingavinga sy mamalivaly de mazava ho azy fa lasa tsy mahazo ilay teny fikasana, de hoe ahasoa sy ho maro andro. Ny voka-dratsiny zany voalohany rehefa tapaka ny fifandraisana de lasa to ozina ho an'ny zanakitsika ny tsy fankatoavany antsika. Zay ny voalohany ary sady ngeza be zay. Zavatra faharoa koa de zao hoe very ny fahazahoantsika mitarika ny zanakitsika arak'izay tokony ho izy, arak'izay tian'Andriamanitra atongavany sy tiatsika atongavany. Zany hoe ny tiatsika moa zany de hoe izay tian'Andriamanitra ampianarin'Andriamanitra atsika mba ahatsara sy ahasoa ny zanakitsika. Very zany zay fahazahoana mitarika ny zanaka araka ny tokony ho izy zay. Lasa tsy misy amin'ny teny frantsay hoe tsy misy tsony zany zay influence avy amintsika ray aman-dreny ho tafita any amin'ny zanaka izay, am'izay tiana toetra tiana ananany na am'izay hoe zavatra tsara mba tokony ananany zay. De lasa tsy misy vokatra sy akony eo amin'ny zanakitsika intsony zany, izay tenentsika aminy, izay fihetsika ataotsika, izay ataotsika rehetra ka tiana mba isy vokatra any amin'ilay zanakitsika ireny. Satria noho ny fahatapahan'izay fifandraisana zay dia lasa tsy misy, tsy te andray nininina amintsika intsony izy zany raha tena tsorony, tsy te andray nininina amintsika intsony izy satria maharikoriko azy sika, olona mahasositra azy sika, olona tsy azo ifampiresahany sika. Zay ny voka-dratsiny ny hoe fahatapaha-pifandraisana zay. Ary izay no hoe mahatonga atsika zany injery hoe ahoana no isorohana
ny fahatapahampifandraisana amin'ny zanaka satria ninina zany tiana ho ampitaina, ninina tiana ho voarainy ny zanaka, ninina dinika mba tiana atao, ninina asa tiana ampanaovina de manjary lasa raha vao iresaka tsika de mahasosotra azy, tsy te hiaino zay avy amintsika ntsony izy satria tapaka ny fifandraisana. Akoatra zay voalazantsika teo araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe lasa tsy mahazo zay teny fikasan'Andriamanitra itsony izy, ary zay teny fikasana zay de hoe mba ahita soa ianao, lasa miteraka ozina ho an'ny zanakitsika zany ny fahatapahampifandraisana eo amintsika satria efa lasa tsy miraharaha ray aman-dreny intsony izy. Ka hojerevantsika zany hoe inona indray aza fahatelo zany de hoe inona no antony mahatonga izay fahatapahampifandraisana zay. Rehefa hitantsika hoe inona le fahatapahampifandraisana tiana ambara ary fantaritsika hoe inona ny vokatra zay fahatapahampifandraisana zay, ny vokatra zay fahatapahampifandraisana zay de jerevantsika fahatelo hoe inona ara no antony mahatonga izany fahatapahampifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay. Amin'ny akabiazan'ny tranga misy de izao, isika ray aman-dreny no fototra mahatonga ny fahatapahampifandraisana ary mila miaika izay sika, mila mahatakatra hoe fa inona am'izay ataoko moa no nahatonga ny zanako lasa tsy miraharaha intsony, lasa mamalivaly aho. Ekena fa misy ny atao hoe rehefa tonga eo amin'ny atao hoe miala sakana ny ankizy, miditra eo am'zany hoe adolescensa izany a, miditra ao anatin'ny fahatanorana ihany koa de eo zany le hoe lasa misy an'izany hoe toetra to tia manadiady zay, ary eo am'izay indrindra no mahatonga ihany koa hoe rehefa tia manadiady izy, te andalina, te hamantatra ny antony am'izay zavatra atao a, zavatra andrarana, de manjary lasa rehefa manao amboletra sy tery vaimanta loatra hitariana na anerena andro zanakitsika ireo tsika amin'ny lafim-piainana everitsika fahasoa azy, nefa everinao zanakitsika ireo hoe misy lanjany sy heviny ampijoroany maha izy azy de manjary manohitra izy. Averintsika indray mandeha hoe rehefa manao amboletra sy tery vaimanta loatra hitariana na anerena ny zanakitsika amin'ny lafim-piainana zay everin'izy ireo ho misy lanjany eo aminy sy everiny ampijoroany maha izy azy isika, de eo izy a no manohitra sy to te aneo ny heviny zany. Ka na fanerena zany na fitariana atao influence no ataotsika rehefa sesy mototra loatra, rehefa tsy akijanona zany fitenenana azy zany amin'ny anton-javatra anankiray iny na amin'ny lafiny averimberina de manjary lasa leo sy tofoka izy. Ary zay no mahatonga atsika hijery am'ty ten'Andriamanitra ao am'ty tositoko fahatelo ty, ty tositoko fahatelo andininy fahafolo, vakitsika mianaran'ny tompo, izay mpanao hevi-diso rehefa nanaharinao indray maka na indroa dia ialao, izay mpanao hevi-diso rehefa nanaharinao indray maka na indroa dia ialao. Zany ten'Andriamanitra zany hoe rehefa misy zavatra izay to everin'ny olona anankiray fa marina sy manandanja aminy, efa ambaratsika aminy indray mandeha na indroa, kanefa to tazonan'izany ihany izy dia fahendrena ny tsy miresaka izay intsony aloha, fahendrena ny tsy miresaka intsony aloha. Fa rehefa sesy mototra loatra mantsy ny fitenenana zavatra anankiray, indrindra everin'ireo zanakitsika ireo, indrindra ny tanora zany, ho misy lanjany manokana aminy ampijoroany am'izay maha izy azy setra ao anatin'ny fahatanorana, de te aneo ny maha izy azy, te amantatra ny maha izy azy ny olona anankiray a, de rehefa voatohitohina lava zay de manjary miteraka fahasiahana sy fankalana, lasa miteraka fankalana, miteraka fahasiahana.
ary isika efa nijery ihany tany aloha zany ny amin'ny hoe fomba samy hafa elana am'ireny olana reny efa nijerytsika zany a ny amin'ny hoe vahaolana samy tsy misy resy na ilay hoe méthode sans perdant zany de ny fifandonana sasany a de matetika tsy de aombiazana loatra zay satria tsy mety iresaka tsy mety ifampidinika ny am'izay zavatra iverina fa tena manandanja izy ao ihany koa ny vahaolana fahitatsika hoe amahana n'ireny fifandonana reny a de hoe ny vahaolana zay ampiasaitsika hoe mba tsy resahana zany ny hoe ianao lava fa hoe ny fanambarana na ny afatra hoe izao efa nijerevantsika teto am'ty fandarantiako zany amin'ny le message jeu zany hoe mba tsy ilay ilay olona no atao resaka fa hoe izay zavatra manelingelona antsika zavatra manelingelona antsika zavatra manahirana antsika zavatra misy akony eo amin'ny fiainantsika ray aman-dreny am'izay zavatra ataon'ny zanaka zay no ampiasana le message jeu zany na hoe fanambarana na hoe ny afatra ianao zany ka eto iny tsy mety satria raha ohatra zany lay zavatra tsy de misy akony eo amin'ny fiainantsika le zavatra ataony de tsy afaka manao an'le afatra izao isika tsy afaka manao an'izay zany fa satria raha tsisy akony amintsika le izy de tsy hita zay anambarana an'lay hoe afatra aho na hoe izao zany na hoe le message jeu zany fa hoe lay zavatra rehefa tsy hita izay akony eo amintsika ray aman-dreny am'y zavatra ataony de eo no sarotra hoe inona no atao zany kanefa eo am'ireny lafiny zavatra reny a matetika sika ray aman-dreny a masika sy entitra tsy anatanterahany zanakitsika an'ireny zavatra samy hafa ireny zany de eo zany miteraka olana ka mila mijery fomba hafitsika hoe ahoana no atao hoe ho avela fotsiny am'izao ve izy sa hoe inona ny vahaolana tokony ho atao mba ialany ny zanakitsika reny a am'ireny atao hoe zavatra atao manahirana ny saitsika atao hoe manahirana ny saitsika sy ny fomba fijeritsika fa tsy misy akony mivantana eo amin'ny fiainatsika zany tsy maintsy alamina amin'ny fomba hafa io olana io ny antony de zao hoe tsy fampiraharaha tsy ho tapa-kevitra ny fampiraharaha amintsika am'ireny lafikevitra reny a zanakitsika lafikevitra teny resana zany de hoe amin'ny ohatra zany zao hoe ny am'y resaka sotoavina am'y resaka sotoavina zany izay everiny fa manandanja aminy nefa tsy mampiteraka olana eo amin'ny fiainatsika alohany ijerevantsika ny am'izay zany a hoe iresaka am'zany hoe resaka sotoavina zany sika hoe ireo zavatra izay to manandanja amin'ny ankizy misy lanjany aminy nefa tsy manelingelona ny fiainany ray aman-dreny a kanefa tsy manelingelona mivantana ny tianambara zany kanefa tsy zakany ray aman-dreny satria tsy mifanaraka amin'ny sotoavina izay ananany am'izay ananantsika ray aman-dreny zany fa andetsika aloha iaraka amin'ny rija rasolondrabe am'ty hira mafinaritra vavaka ataony ohatrean'ny tompo ty hoe aseoia Namnitsita namnyafenaza fantatrao zay efa vita roneny nasizay molatao nyerinao tsisy fetra tsy voafaritra antsaikao fizay momba aretra efa voatinika aseoia aitako toeparasiny faotako aiza sao de nandao tafasaraka aminao meu fitsapara meu fisetra namba iturapo turuturu sovarina tatorina
tafasaraka aminao aompanginoao raha mitory izay tsy nolazinao sao hoe zao indray no hitaoa fatinao ma tsy omenatrao rao avy lay andriray fa mba ianao no ampandrosa antrano miray aseo iao ahitako toepana sy ny fahotako aizo aiza sodinandao tafasaraka aminao meu fitsipara meu fisedrana mba itorampotorotoro sobarina tatraorina tafasaraka aminao ampianara halala aizo vela tompo malalo ampianara banisa nyambosisa yesoya aitako toepana sy mifahotako aizo aiza sodinandao tafasaraka aminao meu fitsapara meu fisedrana mba itorampotorotoro sobarina tatraorina tafasaraka aminao ampianara malala azavela tompo malalo ampianara manisa nyambosisa iramba avaka mahafinaritra zany fangatahana amin'ny tompo zany hoe asehoia resaka sotoavina zany no resantsika ty resaka sotoavina ity de mampiteraka fifandonana eo ami'ray aman-dreny sy ny zanaka io satria de samy manana zay everiny ampetipety ny fiainany sy zay diavolana ny saina angara ohatra ka izay ny tsinambara ohatra ny am'izany sotoavina zany ohatra singantsika hoe fomba fitafy ny fomba anaingona ny efitrano am'ray sarisary samihafa ny amin'ny zavatra zay hitatsika hoe totsy mifanaraka amin'ny sotoavitsika ray aman-dreny ny mozika izay enona sy ny zavatra maro samihafa zay ny mahakasika ny fiainan'ilay olona manokana misy dikany sy lanjany lehibe amin'ilay olona mantsy reny zavatra reny ka anehon'ny tsirairay ny maha izy azy manana ny fiainany manokana izy ka manao zay tsy ny atao ny am'izay mahakasika ny fiainany tia amitsika hoe fitafy zany a manokana zany mozika zay enona manokana ho an'ny olona zany fomba anaingony zay efitranony anazy manokana zany reny zavatra manokana reny zany de mahasaro-piaro ny olona satria everiny fa izay no maha izy azy ary vitatsika hoe rehefa mijery ny atao hoe maha izy azy ny olona zany hoe mijery ny atao hoe identitény zany ao anatin'zany fahatanorana zany izy mitady an'zany de misy zavatra samihafa zay everiny ho mampiavaka azy sy maha izy azy ka raha vao manandrana mikitikitika ireny sika de tsy gaga raha atao tsy fanoherana mafy atrany atrany manohitra ny valiteny azo ary matetika de ny hoe izao ny tiako zao ny mahafinaritra zoko no manao an'izao inona no manahirana anao na manahirana anareo am'izany zavatra zany zany hoe to miaro izay
maizy azy izy ary raha tomorona de ohatra ny te-pahalala antsika ray aman-dreny ny zanakitsika hoe manana zo amin'ny sotoaviko aho raha mbola tsy mibaribary amiko fa misy fiatraikany aminao mivantana sy azoko tsapahitanana fa inona no maharatsy azy ka manohitohinanao na ny dada sineny zany zavatra zany de tsy iova na anovany zany zavatra zany asa raha azotsika le zavatra ao anatin'ny sain'ny tanora zany na ny zanakitsika rehefa kitihana ireny zavatra to anazy manokany reny nefa tsy hitany hoe inona moa no akony na fiatraikany mivantana any amintsika ray aman-dreny zany de ohatra ny tehiteny izy hoe manana zony a amin'ny sotoaviko e am'izay veriko fa izaho a ka raha mbola tsy mibaribary amiko fa misy fiatraikany mivantana sy azo tsapahitanana any amanaro ray aman-dreny zany de tsy hitako zay antony iovako na anovako an'izany fomba na toetra zay ataoko zany ka ao anatin'ireny mantsy rehefa jevantsika tokoa de hoe inona moa no akony ao amintsika tohatra ny to tsy de misy akony loatra mivantana zany ohatra hoe mampialanao amin'ny asanao ve zany zavatra ataony zany miteraka fandanim-bola manokana ho anao ve zany zavatra ataony zany misy fiatraikany eo amin'ny fianarany ve zany zavatra ataony zany tsy manova ny toetrany sy ny fomba fisainany ve zany zavatra ataony zany zany hoe misy zavatra sasany zany am'ireny sotoaviny reny a to tsisy akony eo amin'ny fiainatsika ray aman-dreny mihitsy fa ny zavatra hita de hoe tsy mitovy amin'ilay sotoavitsika ray aman-dreny le izy tsy mitovy amin'ny fomba fisainatsika le izy tsy mitovy amin'ny fomba fijeritsika le izy de lasa sarotonytsika satria nahoana ny zanakitsika no anao an'izany zavatra zany zanako ve anao an'izany tsy ekeko ny zanako anao an'izany zao ve ny ataon'ny zanako zao ve ny finanaovan'ny zanako zao ve ny volon'ny zanako zao ve no mozika inon'ny zanako zao ve no any angon'ny tranony sy ny sisa any zavatra maro be dehibe zany a tsy mitovy amin'ny sotoavitsika tsy mitovy amin'ny atao hoe kolotsaintsika zany zay nitezanatsika de manjary sarotiny sy masikitsika am'ireny zavatra reny ka rehefa andesantsika hoe rehefa ataotsika dridrangilo rehefa ataotsika teryvaimanta ny anerena ny zanakitsika hiala am'ireny zavatra reny a de eo zany hoe tezityzy ohatrany hoe to kianina foana zavatra zay ataony nefa tsy hitan'izay akony any amin'ny fiainatsika rehefa mpanao mantsika zany am'ilay hoe afatra aho na afatra izao na le message jeu zany de raha efa iainantsika eo tokantrano iny ho antsika zay efa mampiatra azy zay any an-tanana antsika zay efa mahay an'izany nampianarina zany teto am'ity fantarantina mbola tsy mampiatra hoe ahitana tombontsoa be dehibe ahitana fiadanana sy filaminana sy fiarahamonina mahafinaritra anatin'ny tokantrano ny fampiasana ny afatra aho na hoe ny izao zany hoe raha fitinina de hoe tsy miresaka an'ilay olona izay manelingelinanao ianao fa ilay fa nielingelenana akony any aminao no ezahanao avohitra any amin'ilay olona izay zany ka tsy mitsara an'ilay olona le izy a tsy miresaka an'ilay olona fa hoe inona no akony any aminao de izay no ambara ka ny fietezana anatanteraka an'izay dia mahatonga fiainana fiarahamonina mirindra ao anatin'ny tokantrano betsaka moa no ohatrany hoe tsy resy lahatra anatanteraka an'izany ao ihany koa ny resy lahatra kanefa hoe sahirana mihitsy izy manao an'le satria ny mamaika azy de ny hitsikera sy ny hiteny lay zanany ihany a ny am'izay tsy mety ataony a de am'izay ny fieverany hoe am'izay le zaza rehefa tenenina foana tahak'izay dia miova sy manova izay zavatra atao manelingelina sy mahasosotra sy toetra ratsy zay iainan'izay kanefa ny zavatra tsapa de zao hoe tsy manova tsy tapa-kevitra ny anova mihitsy ny zanaka rehefa atao lavan'izay fa vao maika koa fanoerana sy fanamarina tena aza no asehoany ka manentana atsika ihany hoe mahomby atao hoe mahomby be dehibe mahomby lavitra noho lay hoe fitenenana ny anao lava zany a izy io sy ny fitsikerana sy ny hoe fandratrana sy zay hoe miresaka mikasika an'lay olona zany fa hoe ny tenanao no resahana fahazany olona eo an'lohan'zay na ataony mety ho maharary azy
de ny tenanao iny moa zany ataontsika hoe anatina fonosana ihany satria zavatra efa ndraisantsika imbetsaka tetony am'izay hoe afatra ianao na le message jeu zay a fa ho atsika zay efa miaina an'izay zany de hoe rehefa iaina an'izay tsika de efa fantatra ny zanakitsika koa zay de jerevany hoe inona arany a to tsisy manelingelina ny dada sineny zany zavatra any kanefa ahoana itenenany afoana de manjary lasa rehefa averimberina zany ny tianambary eto fa tsy hoe tsy tenenany am'zany akory ny zanaka ka am'ireny zavatra ino atsika de tsy tokony hosarotony be fahatany zany ray aman-dreny zay ny tianambary hoe tsy tokony hosarotony be fahatany inona le hoe sarotony be fahatany tianambary anatin'zany ka aneriny ankizy am'izay hoe lasitra tiana asiny ny zanaka na hoe ny tsara azo irosona de tokony jerevitra afitsika anazavana ny am'zany fa aloha tsy terena zany ny ankizy tsisy olona lehibe zao na hoe tanora zao de hoe ho terenao de anaiky iova zany tsisy olona manaiky an'zany na isika zao aza tsy anaiky an'zany hoe terena fotsiny fa mila azotsika hoe fa inona no antony maharatsy inona no antony tsy mahamety ary tsy maintsy voazavatsika zany ary mahakasika atsika indrindraindrindra koa hoe mety zavatra azo resahana koa hoe misy zavatra mantsy a tsy mahakasika atsika zany hoe tsy tsika no manana olana eo anatrehan'le izy fa ny zanakitsika no manana olana ka ao anatin'ireny zany hoe rehefa misy zavatra mitranga de zay foana aloha zany fa indresantsika koa hoe ahoana ny fomba famahana olana de hoe tsy maintsy fatarina aloha hoe iza manana olana ny zanako ve manana olana sa izaho ray aman-dreny manana olana fa ny zavatra tetiavana de hoe samy tsy manana olana na ny ray aman-dreny na ny zanaka ka tsara fatarina hoe iza ny manana olana inona marina lay olana zany ary efa fantatra ny olana de hoe tsy maintsy fatarinao hoe raha ohatra ka olana mikasika ny zanaka le izy zany hoe le zanaka no manana olana de tsy maintsy aitsika ny anazava hoe amin'io zavatra zay ataonao io ane a ireto avy no mety hitranga aminao a raha io no ataonao ohatra zany zao raha ataotsika hoe ny amozika zay enona ohatra hita fa mozika sy tonikira hita fefa ratsy manimba ny mamolavola ny toetsaina ho amin'ny faharatsiana zany ny fianonan'le mozika na ilay tonikira de anjaratsika ny manazava hoe tsy hoe ilay ny olana koa matetika mantsy a enoenontsika fotsiny ratsy zany zavatra zany tsy fantatritsika koa hoe inona ny zavatra filozofia raiketiny zany atao hoe mozika zany satria manana filozofia any dolo reny mozika reny atao hoe ao ny rock ao ny rapy sy ny sisa rehetra misy filozofia zany indrindra reny hoe mozika avy any ivelany reny ny reggae sy ny sisa misy filozofia zany izay niaingany izy misy tantara zay niaingany de mila fatarina hoe inona ny niaingany izy tia inona ny zavatra voiziny ary inona no mety ho ako ny any am'le zanaka raha miaina ao anatin'iny izy mankafian'iny zavatra iny izy ka tsy tsara zany raha hoe avy de rarana fotsiny hoe aza manao an'io de mijanona eo tsika de tsy azony hoe fa maninona no tsy mahazo manao izy tsy mahazo mihaino an'io izy fa mila fataritsika hoe inona marina io zavatra io manahoana ny tantaran'io ary hoe inona no zavatra vokadratsy mety ho ako ny any amin'ilay zanakasika raha mbola miaina sy miezaka ny ilomano ao anatin'ny zavatra eny izy ny tianambara amitsika zany de hoe aleo tsy manao fotsiny mipetraka fotsiny amina fandrarana zany na fanereny fa miresaka ary nyresaka zay atao de misy fototra sy antony mazava tsara izay afaka anohana lay hevitritsika hoe atonga zanatsika ho resy lahatra hoe ay moa zany tokoa mety mety tsy ho takany mantsy reny zavatra eny fa mety ho revo amina zavatra izay ivelany fotsiny izy le fonony zany lay ambalazy fotsiny mety ho mahana azy fa le ao anatiny eo zay atao hoe zavatra ratsy mihotrika eo tsy fantany ka anjaratsika ray aman-dreny no manazava tsara andreny zavatra reny azavaina aminy tsara inona no vokadratsy inona ny antony inona ny mety ho ateraka zany zavatra zany indrindra raha mahakasika ny fiainatsika moa zany le izy de mazava ho azy hoe rehefa azo tsapahitanana ny akony eo amin'ny fiainatsika ray aman-dreny de azo ambara tsara mihitsy zany ao anatina dinika ary efa hitatsika koa hoe rehefa miresaka de tsara ny mahay miaino zany hoe tena manao an'le atao hoe faiza miaino écoute active zany efa
jerefantsika tao mifandarina koa ny am'zany ikotaktiva zany hoe rehefa miaino a ny tsy manesika fotsiny na maika iteny ny am'jakopatoko voalohany miresaka ny am'zany fahaiza miaino zany fandresantsika teto hoe rehefa miaino a de tsy mitsara tsy avy de maika iresaka nanampadresaka fa miaino tsara aloha miezaka manakatra ny fihetseham-pony a de ao anatin'izay tsika rehefa azotsika tsara ny zavatra tiany ambara zavatra tiany ambara de afaka mijeritsika hoe aiza zany no hitondrako ny resaka ahoana zany no ako azahoany de zanako ty mahatakatra izay mety ho lafo ratsiny sy vokadratsiny de zavatra zay ataony to everiny ho tsara sy manandanja aminy a kanefa tsy takany hoe inona ny mety ho lafo ratsiny zany a ny amin'ny oaviny ny amin'ny fianarany ny amin'ny toetrany sy ny sisa rehetra zay mety tsy maintsy ho takaritsika satria rehefa maharesy lahatra azy zavatra zay ambarantsika manandanja ami'ray aman-dreny mantsika ka rehefa tsara ny fifandraisana rehefa haitsika no manazava ny resaka de mandray zany ny zanaka tsy adala ny zanaka ary tsy hoe ny zanaka maditra fotsiny zany de feheza anatina hoe maditra fa rehefa tsy haitsika ny mifampiresaka sy fampidinika aminy a tsy haitsika ny mitondra resaka aminy fa manery vaimanta foany tsika ny hevitsika ihany de manjary lasa ohatrany hoe tsy mahay miaino antsika ntsony ny zanaka de lasa tapaka ny fifandraisana de ohatrany hoe maditra ny ekizy fa mila manjery tsika ao hoe avy amintsika no mahatonga n'lay fatapampifandraisana ary mila eketsika zany hoe raha izany a ahoana ny tokony ho ataondray zany a fa tsy anery vaimanta ampanaiky ny hevritsika fotsiny sika fa raha tsy hitatsika raha tsy voaraindro zanakitsika reo mihitsy inona ny fiatraikany eo aminao eo amiko raha imandreny zany sy hoe mety ho lafo ratsiny zany fiatraikany zany eo amin'ny zanakitsika na eo amin'ny toetrany na eo amin'ny fianarany sy no avy no manontolo de tsy azotsika ataony manery azy ny amin'ny zavatra samihafa na de tsy aza matahotra ny fitsarany manodidina izay koa mavoatsika ray aman-dreny matetika matahotra hoe raha ny zanako ve ohatra n'zao de ahoana ozy izy manodidina ka ny olona hoe miteny foany mitsikera foany fa raha ianao ray aman-dreny tsy mahita zay mety ho lafo ratsiny lay zavatra zay atao ny am'izay ho avy ny zanaka ao a fa hoe fomba fijerinao fotsiny le fomba fijerinao le zavatra ataony fotsiny tsy mifanaraka amin'ny fisainanao nefa tsy hita zay mety hoe ho lafo ratsiny zany zavatra zany de aleo a tsy anaovana dridrangilo na hanerenany ekizy hiala am'zany zavatra zany fotsiny fa manjary lasa manapaka ny fifandraisana fa tadio tsara fa rehefa tapaka ny fifandraisana tsisy zavatra azotsika atao tsony satria tsy hainao tsika tsony izy na amin'inina ora zay ka na zavatra zay hitany fa tsara zao aza de tsy raharantsony satria efa maharikoriko azy sika mahasosotra azy tsika satria efa nitapahatsika lay fifandraisana izay ahafahana mampita ny afatra rehetra zany ka raha tsy mety amin'ny fisainana fotsiny a de aleo tsy kotabaina aloha izy fa de iainana moramora eny izy a de mitady izay mety hoe inona ny maharatsy an'zany sika ka rehefa voazavatsika am'izay ny maharatsy azy ny amin'ny oaviny me ny akony any amin'ny oaviny zany na ny amin'ny fiainany na ny amin'ny toetrany na ny amin'ny fianarany na hoe ako ny vatana atika amitsika ray aman-dreny a de azo atao tsara an'izay miresaka am'le zavatra zay atao zany fa ny fandrarana be fahatany tsy misy fanazavana de tsy eken'ny tanoro zany tsy eken'ny zanaka zany ary na ny lehibe aza ao de tsy aneken'zany fa zao hoe mipetraha eo amin'ny toerantsika de ho azotsika hoe fa maninona tokoa moa izy no manohitra fa maninona ny manohitra izy satria tsy hitany mazava tsy inona hoe inona no antony inona ny fototra zay andrarana azy a tsy hanao an'lay zavatra anaka nde tsika hiaraka amin'ny hosanam-bozatovy fitiavana hira tiako loatra izy ty ary inoko fa tianao koa efa eo ambavanao mihitsy aza lay hira hoe antso ho anao Siratampu nazumpa urinyanau delalanalanu vanubaha defenanamu datena vesasa satsianani nanifiluna umai vanamina
zavatsara fa misy tinyambara fitiavana no anton'izao sady efa antsotany amina iovanao foratsy fantatra valizao antso izao namalokazanya tronao tsy mety mibalika mijeranao atra yangelaya jamanitsika mahay mizavatra rehetriza tsy takatramo ampodiny azinda vaomana na vaovao matetika nasambany anao ro iara-pitsapana toy zao de aukazavatsara fa misy tiny ambara fitiavana no anton'izao sady efa antsoatany amina iovanao foratsy fantatra valizao antso izao namalokazanya tronao tsy mety mibalika mijeranao atra yangelaya jamanitsika mahay mizavatra rehetriza tsy takatramo kamanatsotrata na mizita andrayanao fantaniana aterak'izany dia ny hoe tsy azotsika ray aman-dreny atao ary fe zany ny mamindra ny soatoavitsika zay ao anatitsika any amin'ny zanakitsika tsy azotsika atao ve zany ny mamindra ny soatoavitsika ny fomba fijeritsika ny zavatra zay tiatsika any amin'ny zanakitsika tsy azotsika atao ve zany raha izany zavatra resahany zany mivaliny de zao hoe eny tompoko tena azonao de azonao atao tsara ny mamindra ny soatoavinao ho any amin'ny zanakao fa tsy amina fanerena no entina manao an'izany tsy fanerena no entina mampita an'izany fa avy amina fampianarana no entina tondra an'izany fampianarana ary raha ny Deutéronome iny jerevantsika fomba fetina fampitany Deutéronome toko 5 andininy 5 raha hoe ahoana ny fomba hitana mampita ny zavatra sala am'izany zany vaketsika mianarany tompo ary aoka ao amponao zao teny andijiko anao an'io zao dia ampianaro tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fe fampatsiarovana eny amin'ny andrinao ary sorata eny amin'ny tolam-baravaranao amin'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao zany hoe fampianarana no etitsika mampita izany any amin'ny zanakitsika mampianatra tsy maintsy mampianatra tsika satria tsy ny zavatra olana mitsanga matetika de zao hoe rehefa mitranga le zavatra zay sika vao mikoropaka ary zay fikoropahatsika zay de avy etrany de fandrarana sy fanerena nefa zay fantatsika hoe tsy zaka ny tanora izany zavatra zany tsy mahazaka an'izany izy satria tsy ekeny hoe zavatra zay tsy azony zay tsy fantany kanefa anerena azy tsy ho ataony fotsiny hitantsika koa ny amin'ny tena Jesosy Kristy ny fahasesompanora-dalàna ihany koa hoe izay manery ny olona fotsiny ankatony lalàna kanefa izy de tsy miaina an'izany
tsy miaina an'izany zavarateny zay izy fa zao hoe tereny ny olona ankatoa sy anaraka ny lalàna kanefa izy de tsy miaina sy tsy mankatoa an'izany lalàna zany akory ary de masika mihitsy ny tompo am'ireny zavatra eny hoe zavatra zay tsy azotsika iaina tsy zavatra zay tsy ainanao akory kanefa anyrenao ny zanakao ka zavatra anankiroa zany zavatra tiana ambara amitsika hoe raha te ampita zany sotoavina ananatsika zany amin'ny zanatsika de zao ny zavatra lehibe anankiroa hoe mampianatra zany fianarana zany de zao hoe mijery ny ataotsika ny zanakitsika mijery ny fihetsikatsika izy mijery ny fombatsika izy mijery ny zavatra ataotsika rehetra izy jerevana zany ka raha sotoavina izay tiana ampitaina kanefa eo amin'ny vava fotsiny no tenenina fa tsy ainana de tsy tafita any amin'ny zanaka zany tsy tafita any amin'ny zanaka zany ao ihany koa izy miaino ihany koa izy zany hoe mianatra ihany koa izy avy amin'ny tontolo iainao atin'ny trano zany mijery izy a de miaino ny tenitsika ihany koa sy ny fanaotsika rehetra de enonya ary de voarainy reny ka raha zavatra mifanohitra am'ireny no ataotsika kanefa anerentsika ny zanakitsika ho tanterahiny de tsy tafita ilay zavatra zay tiatsika ampitaina zany ny sotoavina zay ananana zay iainana no azo zaraina any amin'ny zanaka ray aman-dreny de tena ohatra mihitsy eo amin'ny zanaka ohatra velona eo amin'ny zanaka ray aman-dreny ary ny zanaka ane tena zany dadanay mamanay indrindra raha mbola kely izy ozy izy dadanay ny tena zany hoe manandanjamy mihitsy zany ray aman-dreny zany ary ny zavatra zay everitsika ho bitika aza de voarainy reny zanatsika ahitatsika zany eny am'ireny tantara izay ataony ankizy amin'ny vato kely ankizy vavy tena mpanaosy moa eny tokotany eny fa ilay fiainatsika eo tokantrano no manjary avoaka n'ilay zaza eny ivelany ary zavatra zay takany eo anatin'reny fiainatsika reny aza de avoakany eo anatin'ny tokantrano i zavatra eritreretiny amin'ny fiainatsika de avoakany eny am'ireny tantara vatovato eny tokotany reny rezany atsapana hoe tena mandray zavatra avy amin'ny zavatra zay hitany masony sy reniny sofiny zanakitsika ary zay sotoavina tiana ampitaina zany a zao hoe iaino zany iaino ao anatin'ny tokantrano zany a ary moramora amitsika ny ampita izany any amin'ny zanatsika ireny zany de ohatra zany zao raha ataotsika hoe ny am'izay zavatra zay hoe raha atao ary zany zao hoe raha tsy mifanaraka ny atao tsy ny zavatra tiana ambara ho voarain'ny ankizy ve lay zavatra zay tiana ambara zany hoe ny zavatra atao hafa kanefa ny zavatra tiana ampitaina hafa ohatra zany zao hoe mpamono ny zandriny a ilay zokiny pikapokapoka ny zandriny ilay zokiny zany hoe kapohany zany raha vohatra ka hoe manao zavatra zay everin'ilay zoko fa tsy mety ilay zandriny de kapohany de inytsika ray aman-dreny zany fa alaitsika izy de ampifotsika de tonga de tenenitsika hoe fa miteny aminao a fa tsy mahazo mikapokapoka ny zandrinao ianao de isika eo anatin'io a sady mikapoka an'ilay zanakitsika zany hoe mandrara izanakitsika sika tsy kapoka ilay zandriny rehefa manao adalàna izy kanefa sika ray aman-dreny mikapoka azy mananatra azy ny am'izany zavatra any de inona ny zavatra ho voarainy lay tenitsika ve no voarainy sa ilay isika mikapoka azy a eo ampananarana azy ny am'izay zavatra zay tiana ambara de tsy miteny hoe azaka-poana ntsony ny zanaka fa zao hoe mila mifandrindra ny zavatra zay tenenina sy ny fihetsika izay atao fa raha zany no ataotsika de zao hoe de zao ny anatin'ny sainy hoe nahoana ny raharaana tsy hikapoka rehefa misy tsy mety ataon'ny zandriko kanefa za tya misy tsy mety ataoko kapohana fa tokony ifandrindra zany zay zavatra zay hoe zay tenenina sy zay fihetsika atao a de tokony ifandrindra izay no mora ampitana ny sotoavina zany fa matetika sika sotoavina tiana ampitaina hafa ny fihetsika atao sy ny fomba fiteny hafa de gagitsika hoe maditra tsy mety miaino tsy tafita lay sotoavina izay tsika ampitaina anatin'izany ekena fa tsy ho raisy ny zanaka zato isan-jato akory sotoavina zay tsika ampitaina zavatra zay iainatsika tetsika ampitaina fa zao hoe misy zavatra sasatsasany zay mety tsy hoekeny aloha mety tsy raisiny satria mety hoe no lay zavatra zay ety ivelany mampititra zavatra ao anatiny ihany ko
zay tsy azo atao ambany zavatra fa izay mampiditra ao anatiny kanefa ny ao anatin' indray zao hoe tsy misy afatsy ny mampianatra ary tsara zao hoe mba miezaka tsika mba miresaka na de mbola tsy mitranga ary le zavatra de efa fantatra hoe izao ny zavatra tsy maintsy tsika mbola mananjanaka kely zany mananjanaka miditra anatin'ireny hoe adolescence reny na de mbola tsy mitranga ary le zavatra fa fantatra fa tsy maintsy hitranga tsy maintsy ho andalovany zany hoe tanora izany de fa tsy maintsy resahana miresaka any amin'ny fitiavana azo resahana zany miresaka any amin'ny sexualité azo resahana zany betsaka ny zavatra tokony ho resahana ampifantarina azy meloha mba tsy hahatonga azy rehefa hoe mba tsy hahatonga atsika hoe rehefa tafiditra ao anatin'le izy atsika vao hoe ampianatra indray de na de efa tara ihany zany nefa tsy maninona fa atao fa hoe ny tsara de aty aloha de efa mba fampiresaka ny amin'ireny zavatra tsika izay no azotsika ambara tamin'ity anio ty betsaka moa ny zavatra azo ambara va de hoe ny fotoana mametra atsika fa raha sitraky ny tompo de hijeritsika amin'ny fotoana manaraka indray zany raha sitrapon'ny tompo hoe ahoana no fomba fanaovana dinika amin'ny zanaka hoe ray aman-dreny mahay midinika amin'ny zanaka zany hoe ray aman-dreny tia miresaka zay le resaka resahana tao zay hoe mila miresaka sy mampianatra ahoana ny fomba fanaovany ray aman-dreny dinika amin'ny zanaka mba hampahomby izany dinidinika atao amin'ny zanaka zany satria de mila miresaka foana amin'ny zanakitsika fa alohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana de hivavaka sika misaotra Andriamanitra ny amin'izay rehetra nambara tamin'ity anio ty fantatra loatra fa tsy anay ianao ary tianao mba hirindra sy lamina ny fiainanay ireny olana amin'ny zanaka ireny de mitranga isan'andro anatin'ny tokantrandro ary nare tsy azonay an-tsaina hoe inona ny tokony atao fa ny manavesatra anay de hoe rehefa tsy mety rehefa tsy mifanaraka amin'ny fisainanay sy ny fijerinay reny zavatra ataon'ny zanaka ireny de masika sy entitra zay mandrara azy tsy anao tsy anatanteraka an'ireny zavatra eny kanefa ny indraindray de tsy de hita loatra hoe inona moa no akony eo amin'ny ho avon'ilay zanaka eo amin'ny zanaka inona ny akony eo aminay ray aman-dreny fa de rehefa tsy tianay fotsiny de raranay de manimba ny fifandraisanay amin'ny zanaka ireny ary de ianao nanolo-tsaina sy ampianatra anay am'izay tokony ataonay ao anatin'izay rehetra nambara teto ametraka ao anatin'ny tsirairay avy zay fahazavantsaina ianao hitarika azy ny am'izay tokony atao ary ny fanahinao masina anie de ay ampitombo zay rehetra ankasitrahanao ao anatin'izy ireny anatsarany fifandraisany amin'ny zanany de misaotra tompo fa tsara ianao ary mpanao ny tsara de ho voninahitra anao izay rehetra vitanay tamin'ity anio ty de ho anao ny tompo ny voninahitra mandrakizay amen. Fandaharana iray vatsy iray aina. Fandaharana iray vatsy iray aina. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Herliva Razafy Manantsoa. Isaky ny zoma amin'ny 4 ora sy fahefany ka hatramin'ny 5 ora sy fahefany eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.